Sakaiza dia penny Andrianony Ajamamy. Andrianisanao ny feony valy Finaritra ary daly mandrindra sy manatontosa Oliva So Rakotony Irina misahana ny milina fandraisam-peo Daniel Son Rambelo Mazafy. Farina ry roa mino kosa angamba fa tena lafatra tokoa ny lanonana. dia manatsafa le zay lahariva Manatsafa hoany ka olona samy afaka tamin'ny fanadinana tsy nampandrisaina andro amanalina zao ihany velesitsika dia eo ela manavateny eo. Hitao ako sady raha tsy teo koa ve Andriamanitra nanolotsainantsika dia ho tafavoaka teo tsika zany aloha dia tena marina mihitsy ka zao alohany inona zany ataotsika eno tena ohatro mila ohatro manala azy kely no tsika fa ohatro ny efa mafimafy zay ohatro ny fampiasana loha tao anatin'ny fianarana zay eny fantatro hoe mafimafy zany raha rivo fa amiko aloha dia fisaorana an'Andriamanitra no tena zava-dehibe indrindra. Eny angamo misy mandà zany fa ny fiarahantsika zany no tena tiako hoe zava-dehibe. Ohatra hoe mba mandeha miditra boaty na hoe misakafo kely na hoe miditra restaurant be na hoe somary ohatro mirozirozy zay zao zavatra tena tsara be amin'izao. Tena tsy miova tena marina ny teneniko amin'ilazany zefy raha ny hevitra indray aloha dia raha ny tiako amin'ireo lazain'rivo ireo dia ohatra hoe mba miaraka misakafo any amin'ny restaurant tsika zany hoa eo dia avy eo miara mitsangatsanga sa ahoana ry zefa eny tsy maina ke zany fa afaka atao daholo karofiana ry ka tsy aleo ve amin'ny sabotsy dia rehefa avy antsika dia avy eo mandeha mitsangatsangana any Ambatofotsy. Saniko ve ty manjary vola Maninona zao eny resaka sakafo zany ranga efa finantsika daholo zany ny tsanangany zany indray dia ny Ambatofotsy ve ohatrany tsy dia tsara zany any tsara lesy any hitao ao ohatra mangingina be ty ny toerana iny sady ohatry ny mangatsika tratran'le ohatry ny tsojivotra amin'le rano iny eny amoromboron-drano eny ohatra dia eny mba raha amiko manokana aloha tonga dia mamonjy toeran-kafy ohatra hoe mba makitsa Nalamangy eo amparaka Nalamangy ange tsara be sady misy tena dia baskety misy tranotrano le ohatr'izay reny tsy maninona ary fa tonga dia tohizantsika makany bira tonga dia lalàna ihany iny makany tsira be za velesy tsy andany vola be raha rivo sady raha ny atsira be zany nge raha rivo tsy lalana adiny roa zany na adiny telo fa efa adiny nenina ane zany amin'izao tsy maninona lesy zany raha zefa homany fotsiny ny zavatra rehetra fa tonga dia mandehantsika amin'io ny tomobily zany ray efa oke zany tonga dia mametoky anareo fa ny fiara efa oke ny voly zany ray tonga dia taotra zao ohatsy ny rabainina dia mivoaka ny vola finona moa zany fa dia faraikitra zaniko dia rofina ary ny andeha za aloha mandinika hoe ohatry ny akaiko loatra le amin'ny sabotsy manina raha latsinainy azoko mihitsy zany tenenina zany latsinainy lesy mba mandeha fa tsy sabotsy zany ve tsy ela be ka le lalina ao alentsika hoe any tsira be fa ngatsika nge raha ohatra hoe tetsy Ambatofotsy dia tsy maninona any leo tamin'ny sabotsy eny tsy maninona zany fa tsy misy orana lesy ny amin'izany fa zao koa mbola miaraka sika orina an'izay satria misy ohatro boum tonga dia organiseko milay be any fa miandro ohatrany hoe raikitra fotsiny miandra an'le trano aho zany tonga dia boum milay be taisa be dia aiza hoy zany ny eritreretinao anaovana an'izany olo ty raha rivo fa moana zany lany anao an'izany tsy mbola ampy fihery ny herinandro lanina any Antsirabe fifaliana kely tiany dia diavina ry zefy kefa anao an'le fifaliana tsika any Antsirabe atao lahinina tsony miorganize boum zany ka ny fifaliana zany miampy eny an-dalana eny any io lesy vita ve lesy ny fianarantsika dia ahoana moa tsika ny tsy faly amin'izany dadanay koa efa nampanantina anahy fa raha vao tavoaka ny fianarako ny tonga dia ataony daholo zay rehetra tadiaviko rehetrarehetra
Kaza sina olana ny amin'izany fa tonga de raketiny io e. Ialaka tena diso ampiatainy dadalisana loatra angamba tena marina. Zaniko zary ngely tianaiko hoentina any amin'izany hôtely ngoza biza misy hoe vraibo vita amin'ny fianarako tonga de ao a. Sady tonga de ao novantsika an'le dainsa sy le bomboma fa nefa zao a. Mahota mavaka ihany le izy raha zay fa mahota teraka. Aza de miteniteny foana rifo fa aiza koa nisy bomy mahoetina mbavaka izany a. Tsy akasitrahan'Andriamanitra akory ary ny anaovana an'izany. Gaga. Tsy azoko mihitsy zany ataonao zany e. Fa ahoana moa tsy akasitrahany amin'izany? Fifaliana ngeny tadiaviny. Marina fifaliana rarivo. Fa misy ny fifaliana tsara dia misy ny fifaliana ratsy. Ary tsy akasitrahany izany satria filany nofo, fimamono, fijejono, teny ratsy isan-karazany hita alao daholy. Antsinjaka, ditsymontina, ny famipihana sy ny amin'ny tsaiko tsony. Izao karazan'olona rehetrarehetra zao hita alao daholy. Fa vetavetana rehetra, ny ady. Izany aloha dia tena nolazaiko alarary fa tena hita ao avokoa zaka tsy mety. Tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra izany. Sinango ohatra ny tsy azoko za mihitsy ry zefa. Ka marina lesy izany. Zay aloha ry zoro fa ohatrany efa arivo ny andro ka aloha misarako aloha. Eny ary dia any aminao zany ny fotoana rapitso andaminana ny tokony atao rehetra. Okey, zay fa Sirelary. Zefa, ahoana ihany ho ale resantsika fa tena variana be anie ianao zany. Tsy dia hoe variana loatra ngery vola fa tena eo ampandiniana izay tokony atao rehetra mihitsy io zao. Karaha izany dia inona ary ilay tokony atao rehetra e? Raha ny eritreritra aloha ry vola. Dia izay tokony ahitantsika asa aloha izany tena tokony himasoantsika. Hoe fomba ahoana moa izany no anaovana andaharantsika sy hivaditsika raha tsy manana fototr'asa hivelomantsika. Eny marina nge izany ry zefa e. Kanefa lazaiko anao tsara fa sarotra no mitady asa amin'izao fotoana izao. Mety tsy ahitisika nefa mety ahita koa fa mbola hoe. Na koa mety hoe asa tsy mifanaraka amin'ny fahaizany tena koa no hitantsika eo. Karaha izany eritreritra izany anie ny diniana dia aleo izany tsy mianatra raha toa ka hoe tsy manam-panantenana toy izany. Ny olona tsy mianatra aza mahita asa hivelomana ka maika ve fa ianao manana faharapaizana ambony. Ianao aza ny tokony hamorona asa sy hampiasa olona satria izay nge ny anaranao e. Ka ahoana indray ary izany? Marina aloha izany e. Kanefa ataoko angamba fa hitanao tsara ireny fanaon'ny orinasa rehetra ireny. Raha tsy hoe olona efa niasa nandritra ny 5 taona na olona efa manana eksperiensa maro izay vao raisiny. Ka tsy maintsy mihetsika ary vola. Dia mila matoky an'Andriamanitra tanteraka koa tsika. Eny ary dia miandry ny foana izany aloko. Mahafinaritra ery izany. Jereko rehetra ataon'izy ireo dia eo dia mifanenjika ao anaty rano ao. Fa zaho aloha no mahita hoe ohatra mba mivakaty koa zareo reto a. Fa ahoana tokoa ary? Fa maninona moa tsy za zany no tena hoe nifakaty tamin'ny vola fa dia zefa mihitsy ve niaraka taminy? Kanefa nge raha mifandiniako ohatrany tsy mifanetana mihitsy izy roa e. Ny vola tovavy azo lazaina fa tena tsara, bikana. Zefa kosa arak'izany anaran'izany dia ohatrany hoe zefazefa endrika sahany mihitsy. Ny endrika le roa no tena tsy mamely e. Petakorona be mba hoe mba misy ohatrany hoe lavalava korona fa tonga dia petaka e, tsy hitantsony ny lavakorona. Ohatra amin'izay koa mbola manao toetrana pastera be tsy mifananany a, tsotra dia tsotra. Fa mba inona moa izany no tena itiava amin'ny volan'io e. Sady amin'izay koa ane izay vola mpinamana talohan'ny ngarain'io e. Niara-nianatra sy
Vakazo tsara mihitsy tanam-pianarana tao amin'ny lisena ny sanako. Zao anefa sasa mihitsy koa ary no ohatry ny miana any. Nareo kosa raha manaitra fa hony variana be tena mahavarina lara rivo. Ohatra ny tena mivariana amin'ny mahita nareo amin'n'lalao an'io rano io ko. Gazy lavanetana lara rano mafana. Haiko variana mihitsy ako sady mba ohatra ny lasalasa sainy izany le tia. Fa zao ary izy roa saika diniko tokoa fa misy vaovao mafaly zany andraso mihitsy aloha ary ka toerana tsara raha izaniko. Ka zao ary dia ino tsara ono efa nahita asa velononareo reto hatram'izao aloha raha rivo dia ohatra mbola eo am-pidedavana mihitsy fa misy angany. Eny tokoa sao dia mba misy asa mety mahasoa anay kosa andry rivo tena misy mahasoa tokoa any zany ary tokoa dia mifanaraka tsara amin'ny tena fahaizana izay nataonareo. Tsara kosa le zaniko dia izy zany ino tapahana aloha ny teniko izany fa zaza mbola miteny tonga dia tapatapahana fotsiny le izy fa ino tsara ahy. Ka za efa maikako orinasa anankiray le izy misahana amin'ny fanondranana entana makany ivelany. Orinasa izay sokatra tsy ho ela izy io. Voisokatra tsy ho ela aho zay manana ohatra ny fifandraisana any ivelany any izy io sy avita toerana tonga dia manondrana entana fotsiny ny atao. Tsara kosa zaniko. Nitalehan'ny orinasa voisokatra io mihitsy no niresaka tamin'ny dadanay fa mila piasa izy. Avy hatramy moa dadanay tonga dia tsy nisalasala mihitsy na notany ahy hoe raha vonina avy hatrana tonga dia nanaiky. Dia tonga dia nararotiko teo koa ny aminareo roa fa tonga dia raikitra fa mila fahavononana fotsiny le izy hoe voninareo sa tsy vonina. Raha vonina moa nareo dia tonga dia karakarao fotsiny ny taratasy rehetra fa tsy miandry ela tsony. Tena tsara kosa zany rivoly tena misotra betsaka lesy rivo. Sy sorona lesy ny amin'izany. Zaro tonga dia tsisy fiambambana fa tena tonga dia vonina satria izay ngeny tena diadiaviny sa hoana vola. Eno za mihitsiko tena hoe misotra betsaka anao izay rivo fa tena mananamana tokoa izay manana anao. Tsy mifanary fa mifampitsinjo foana. Eny ary aza matahotra ianao rivo fa vao tonga ny Antananarivotsika dia tsy andrely izay fa tonga dia karakara ny taratasy avy hatrany. Eny tonga dia aza matahotra koa nareo fa tonga dia miasa nareo vao tonga antsika fa na izany nefa somary ohatry nefa mandroso hariva ny andro fa tsaleo amin'izay ve mandeha alohantsika za koa tsy loatra ve hita saleo mandeha fa hariva ny andro ohatray. Tsaleo kosa ve rivo mba mandehandeha kely aloha mba miarakaraka mihinana masikita ohatra. Eny tsy maninona izany fa afaka ataontsika ny amin'izany fa na izany nefa tokony hanaingitsika ho ahy. Andao andery. Sotranao Andriamanitra fa tafiditra ny asa soamantsara ihany. Tena isorako anao fitantananao amin'ny fianankiray manontolo ary mbola kiniko aminao ihany koa ny faneriako hampiakatra amin'ny vola ho vadiko. Ho ravako ny tokantraniko. Tena misotranao Andriamanitra. Zany tokoa moa zany ny fiainana. Tsy maintsy misotra amin'izany daholo tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra. Rehefa avy namita ny fianarana dia tsy maintsy miasa. Eny eo an-tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama fahiny tokoa moa zany hoe tsy maintsy ny atsimbohan'ny tava no hinanana. Voaozina tokoa raha olombelona. Aleo amin'izay aloha andeha hamonjy asa fa sao dia tara io ka. Sady etiko moa napetsy ny PDG. Dia inona ary moa izany izao no tokony ilany ahy? Sa sao dia mba tsy mety ary ny asa nataoko? Kanefa ny nandritra an'izay 5 volana niasana izay dia ohatra mbola tsy nisy ionko ny taraina izany mihitsy. Tena vitako ara-dalàna daholo mihitsy ny asako.
Fa hoana ary. Aleo andeha dia hita io izany. Andriamanitra no hiato aho. Fa dia inona loatra izany itadiavanao azandry ze fa toa hitako seriny dia seriny mihitsy ty ianaoko. Fa misy inona? Zao ry vola. Nampetsony PDG ho aza andro any arivo. Nampetsony PDG? Fa nampetsony ahoana? Azao aza tapahanao mihitsy aloha ny tiniko fa eno tsara aloha. Resaka lavabe mihitsy ny resahan'ny PDG dia zao ny resahany tamiko hoe hita ho izy fa efa mandeha tsara ny asa. Ary arak'izany dia azo lazaina fa tena mandroso mihitsy izy ny orinasa ka noho izay fanosoany orinasa izay dia tena mitaky andraikitra lehibe kokoa. Raha izarero izy nisahana an'izany dia tsy hoe fako izany. Ka rehefa nandinika ny fomba fiasan'ny mpiasa rehetra izy dia nahatsapa fa ianao izy notondroko talelevitra ny fifandraisana. Ary raha ny amin'izany izy dia tsy dia misy atahorana loatra satria izy fiofanana izay omenanao alohan'ny andraisanao an'io toerana io. Ny karama moa dia amboarina ifanaraka amin'izany toerana izany. Ankoatran'izay moa dia ny tombontsoa amin'ny mahatalelevitra anao dia tsy atao ambanin-javatra. Ankoatran'izay dia omena fiara ray hony petraka amin'ny trano orinasa izay efa feno fanaka sy fitaovana rehetra ilaina amin'izany. Ankoatran'izay koa ny gardien sy ny mpanampy izay ny orinasa ihany no miantoka azy. Dia izay ry vola. Tsara kosa izany. Izay rehetrarehetra izay ny teneny tamiko dia izy ary nge mbola nampisafidy avy hoe ataoko sa tsy ataoko. Izaho moa tsy nanatapa-kevitra rehetra fa dia aleoko aloha naka-nevitra ao. Ka inona indray mbola hisalasalanao ny amin'izany ze fa ianao olona nahita fianarana. Izy ary izany efa mihaiko fa ianao mety havita an'izaniko. Ka ataoko angamba fa tsy misy tokony handavanao an'izany mihitsy. Ka izany tsy hoe mbola nandary vola. Nomeny herinandro eritreretana tsara aloha. Dia tsy maintsy milaza an'izay aminao aloha dia izay vao hiteny aminy any izany. Satria ianao koa ngery vola no mba mpiara-miasa akaiky amiko tsy vitan'izava mbola ho vadiko tsy mino. Dia ho lasa direktera izany izao raha fidina valina Joseph. Aza teo manao an'izany rery vola ka. Sady izao koa ngery vola no tena mampisalasala ahy. Fa inona indray mbola mampisalasala anao Ka io andraikitra ao amin'ny ahy io ohatra ny nanahirana beko. Satria noho izy misana fifandraisana izay dia azo lazaina fa mety tsy petrapetraka mihitsy izany fa hivizivizana ivelany amin'ny fona. Ka isy ohatr'izany aiza indray ary sady ino ary no tokony hampisalasalanao ny amin'izany? Tena tiako mitsingely izy ry vola. Saingy ahoana indray izao? Ny amintsika roa inona no atao? Tena indray marina ny tsy tao andoha akory malala. Ka inona tsoa moa izany fa dia tsotra anie izany. Efa manana asa tsara daholo tsika roa izao dia tsy misy tokony hanakana antsika tsy hanao andraraha. Vola. Tsy ela anie manatateraka an'izany. Fa rehefa mitokantrano tokoa ary tsika. Izaho miasa ny ivelany foana dia ahoana ianao? Sa hijanonao amin'ny ray aman-drenino foana sainao? Matoa kosa ny ary ze fa vonona ny anambady dia vonona ny aleo tena izany. Ka nahoana mbola hipetraka any amin'ny ray aman-dreniko? Ka raha sanatria ary mety maharitra ny hijanonanao any dia ahoana? Ahoana izany ianao? Toa ohatry ny hoe ianao indray anie izany tsy vonona ary ze ve? Tsy hoe tsy vonona anie fa mametraka fanontaniana. Ka izaho ilozanao eto ary tsy mametraka iaho amin'izaniko. Ianao indray no toa. Ka tsy maintsy dinihana avokoa nge izany ry vola satria mety tsy hampandrisaina mihitsy izany. Tsy kilalao intsony izany mivady izany ka hoe atao ambanin-javatra sady amin'ity izy voatokantrano voaorina ve dia sara toerana. Asa aloha Zefa aoka ianao tsy hampisy olana eo amin'ny fiainantsika mihitsy ka ny tokantrano izany dia tsy maintsy asoavina ary matoko ianao nandeha any dia tsy hoe sitraponao akory izany fa mifanasoavanao ny tokantranonao koa. Ary izao koa ny tadioro Zefa. Na iza no vadinao na ho iza dia tsy maintsy miaritra an'izany satria izay ny asanao. Zakivy amin'izany re ianao ry Zefa. Eny misaotra anao aloha ny amin'izany ry vola kanefa lazaiko anao fa tsy akasitran'Andriamanitra ny fisaraha-toerany
indrindra eo amin'ny mpivady, satria mety hiteraka olana sy tsy fampitokisana izany. Ary amin'ny maha-olombelona ihany koa dia mety hiteraka alahelo ka hitarika aretina. Ka ny antsika kosa nety izany fa zavatra tsy azo anoharana. Sady tsika koa ne hifanaraka fa tsy hoe hiady akory ka hoe tsy ho ankasitrahan'Andriamanitra. Eny aleo dinihana tsara aloha izay tokony atao ry Vola. Arakintsika amin'Andriamanitra ny fanendrena ny lalantsika. Tena lalina zany marina. Tena tafity sy fakely. Zany tokoa ve natao hoe tsara vitana zany raha azoko tsara. Aiza ve ka tonga dia fahaizana mitovy izao ihany ny anay. Ray andro any koa nidirana tato. Mitovy ny asa. Sady amin'izay nge tena za mihitsy nahita ny gary an'io asa io e. Zao le ria lasa talelefitra. Marina tena ohatran'ny mahavariana zany ka. Fa inona zany moa no nahatonga amin'ny PDCA hanonitra azy ohatran'iny, Zesteringa araina ao anatin'ilay fiara voavidiana. Eny, amin'izay koa tena fiara ohatran'ny tena raitra mihitsy amin'le ika fara indrindra mihitsy ny azon'inko. Tena tsara vitana mihitsy zefa. Fa ny tena azy tatiko anie dia ty zanamany hatramin'izay ty ny tena hoe hiantso azy hoe direktera. Ohatrany tsy mety Aiza ve rangaka heritaona zay ny asany tato ty sosahady vity ery fa miakatra ohatr' zany. Eny mety za mihitsy koa ngamba ny ratsy vitany. Asa aloha fahita eo ihany tiako. Amin'izay koa dia lasa vatany ngarainy tanteraka mihitsy Vola. Mandreraka akory nga mieritreritra an'izany ka. Aloha mihitsy aloha no misotro rano kely fa tsy. Vola! Volo! Ho avy re Vika ianao azafady. Fa inona hono ilainao Zao maninona moa raha atsony hiara-petraka aminao aty ho anivy rahavavinao rehefa tsy eto ka nieritreritra hoe manahirina mantsy raha toka hoe sendra marary ianao ny tsy hita dia tsisy ahalala akory. Sendra marary ahoana koa fa za dia maniry loza ry zefa. Ka marina zany sady manahirana koa zany ka nivo ane tsy anaiky an'izany mihitsy izy koa mba manana amin'ny manahirana azy, indrindra moa amin'ny fikarakarana ny dada sy neny. Sady izy ary ny tediavinao hikarakara ny zareo aleo re amin'izao ihany ry zefa ka efa tokantrano kokoa ty ka hitako eo ihany izay mety hanasoavana azy. Ka na zany ary Vola tena lasa ihany ngeny saiko. Aza manany amin'izany tre ianao efa misy gardien sy mpanampy koa tsika ka tsy misy tokony hatahoranao ny amin'izany. Raha ny hoe marary indray ataoko ngamba fa tsy ho hisy mihitsy izany. Elona ngentsika ry Vola. Fa raha sanatria tokoa misy izany dia aza matahotra ianao fa hiary mon chauffeur ihany ny rahako any amin'ny dada sy neny ilazan'izany. Ianao ary anery zefa ny tao ampatahotra tsy havana tsy vady any am-pitany ka raha sanatria misy mahazo anao zany dia iza ny hijeranao any. Tsy riry zany ary Vola. Andriamanitra nefa nanendry amin'izao lalaka izao ka inona moa zany no tokony hatahorana. Zao no azadinao fotsiny ry Vola. Ny vavah mandrakariva ho asy ny tokantranontsika. Za koa tsy hanadinam-bavaka anao mihitsy.
sady afaka mifanoratra foana ankehitrika ny telefona mametoky ny internet efa etsy an-tany izay aloha e ka raha maharitraritra ny fotoana ejanao koa dia milaza aminao fotsiny eny e izay mahasoa tokoa anga ataon'Andriamanitra koa fa avelako aloha ianao fa mbola hikarakara ny entanao nge za e ndao ary zay sefa mba manahoana re izay any marina raha tsy tena malahelo azy aho zany dia noho ny fitadiavana tokoa moa zany tsy hananana safidy eo amin'ny fiainana tsy maintsy mandeha na tiana na tsy tiana tsy isy olona afaka ninam-potsiny tokoa mantsy fa tsy maintsy miasa vao mihinana ohatra izaho koa ary tia miantso aty tohatra laharana mbola tsy fahitako mihitsy manko tiako allo aloha raisiny e allo allo ay ve Rivo ihany e ka inona hono vaovao Rivo a mandeha tsara ka ie mbola misimisy ihany ka asa zao na am'firy vao ho tafavoaka etoko ay ve nga hita fa afaka ny aninona moa tsy maninona ka eny ary tonga ava dia any an-trano zany misakafoko sady mba manala fahanginana izay farariva zany koa so ihany tokoa aloha fa teo Rivo a raha to zany dia nangina rery teto fa zany aloha eo ihany fa inona tokoa moa zany no ataoko loka raha Rivo zany efa hoe hisakafo any an-tranoko aleo aloha rangavo tainitra eto asy reto ka dia rehefa aveo hita eo ihany izay atao miafafo ty fa ataovy ny sakafo Rivo a tsy hoe miafiafy fa ohatrany hitako za zany tsy mamalaiko homany zany efa petsako izay laniko izay kosa voly fa zao kosa ho ary vola fa tia antany ianao alony hoe ahoana izay manahoana aloha zany hoe mitokantrano zany ahoana amin'ny ahoana moa Rivo fa dia mitokantrano ohatry ny olombelona rehetra ihany a sady lalana tsy maintsy ho diavin'ny olombelona rehetra ne zany eny marina aloha zany hoe lalana tsy maintsy diavin'ny olona rehetra fa vatoko ho any resaka hono mba roviana hono zany hono ty Rivo hanambady sady efa mandroso ihany eny tony tsy ho avy eo any re zany vola fa inona ary ty aminay lehilahy tsy dia hoe miraparapa loatra ny amin'izany mila mahita experience tsara anatin'ny fanambadiana vao meditra anatin'ny fanambadiana azonao izy tsy azoko fa mahita experience ahoana aloha aza vao fa tsy azoko ka zany fite tsy azonao ohatran'ny olona mitady asa reny re raha tsy efa manana experience 5 taona izy na hoe mihoatra an'izany mihitsy vao tena hoe mahita asa tena azo raisina tsara anatin'ny orinasa zany matetika kongy tena sahirana vao mahita ka ohatran'izany le izy azonao dia raha zany ary hono zany dia aiza hono zany fakana experience amin'ny fanambadiana tsotra loatra ny amin'izany raha tsy efa mahita ny fisin'ny tokantran'olona maro sy toetran'olona maro sy ny fiarahana amin'ny olona maro zany natsoina hoe fanambadiana zany dia raha ny azoko tsara nge zany Rivo ny tianao atao dia raha tsy efa mandavo vehivavy maro zany lehilahy dia tsy tokony hanambady ka voalazanao indrindra ohatray ka iza roa ny tediavinao anaiky an'izany tahaka ny hoe atao kilalao ihany nge raha izany tsy anaiky ahoany
betsaka manaiky an'izany vola fa zao aloha aleo aloha nijanona mihitsy aloha zany resaka ambaranao zany fa mba te hanontany anao koa nefa ka rehefa soatra fanontanianao fa mihaino anao ono a inona kainy mba nitiavanao an'ny Zify io fa inona koa zao mahatonga anao manontany an'izany ka afaka manontany an'izany anka izy ohatran'ny Zify nefa tianoko andray samy mantsy fa ohatra mba lasa ihany ny saiko sady mialatsiana aminao alohany raha toa ka ilaza hoe tsika telo miaraka foana hatramin'izay raha ny marina aza dia isika senao ny tena mpinamana voalohany nefa mahagaga anahy dia maninona izy ny lasa fatinao mifangahony izany mba nanantenany any ambady azy ato rivoka tsy hoe izany koa zangery vola fa hoe ahoana fa mba manana ohatrany hoe fampitahana kely fotsiny raha ny fahaizana dia hitovizana ny anay raha ny fananana dia voako lavitra izy ny bika manendrika indray to mba tsaratsara ihany koa sopanjao miatra angarainy aloha ianao angamba ny tsara n'le izy kanefa dia izy moa ny lasa vadinao dia tsy azoko fa hoana eny ekeko hoe tena marina avokoa izany fampitahanao rehetra izany fa atao ahoana moa rivo izy nefa lasa vadiko fa izaho zany tsy tianao tsy ny teny azany kosa fa izaho ny tara aminao zany tsy maninona raha hoe izay malaza azy sady izay koa nga mafandaharan'Andriamanitra ohatrany diso fetefo zany safidinao zany vola tsy fandaharan'Andriamanitra mihitsy zany tsy azoko ohatrany tsy mazava amiko anie ny tianao lazaina rivo eno dia dinio tsara dinio tsara zay lazaiko aminao ty fandaharana ahoana moa dia aritra oviana koa zany fandaharana lazainao zany tena maizina amiko tanteraka ny zavatra tianao lazaina rivo fa hazavao tsara ka tantinao ary ve alohany ny fandaozany vadinao anao zao raha herinandro na hoe ray volana ao anatin'ny taona dia manaiky fa ty fiainanareo angamba dia ao anatin'ny taona iray dia zara raha misy 3 volana mba hifankahitanareo zany ve ny fandarana ekenao re rivo efa mifanaikiny amin'izany izay ary izany koa voady efa nataonay teo anatrehan'Andriamanitra sady tsy dia misy tokony hidiranao koa ny amin'izany fa fera-tokantranonay mivady tsy tokony hidirako tokoa kanefa no amin'ny mampinamana antsika hatrizay indrindra amin'ny fifankatiavana sy ny tsy fisalasalako itenanao tsy ho tantoko mihitsy ny hijeranao tahaka an'izao hoe olona mba manambady ihany nefa dia oso zao manino aiza misy mpivady sara toerana tahaka an'izao ry vola ianao ange vao nanorona tokantrano vao tsy ela akory sady tsy eken'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany ary zany zavatra ataonareo zany dia miteraka fahotana koa ho zefo zay fa raha amiko ry vola tsy fandaharana zao zavatra ataonareo zao tsy fandaharana mihitsy zao dia raha tsy fandaharana dia inona re sa inona zany ny tediavinao ataoko sady izay koa nge no fanaraka rivo ary averiko aminao tsara fa tokantranonay zany eny tsy mandahany zany fa zao ry vola tsy hoe ray taona ny faharetan'ny tokantrano ka azo ifina fa mandramaty io ka zakanao ve iaina ao anatin'izao foana ny tokantranonao ianao rery zao na ao an-trano nefa narina mba hoe maninona manambady sady zao koa ny tiako fantatrao tsara mba matoky an'izay fa vadinao iny ve ianao io alohany matoky azy any amin'izay alehany rehetra any lehilahy ane zefa moa ve masaka mipetradrery ve fa any amin'ny tany izay misy azy any eritrereto dia dinidinio izay teniko anao zany fa raha ny tenenao hoe fandaharana tsy fandaharana velively zao ohatra ny tena marina tokoa aloha izany lazain-drivo izany iza tokoa moa izany no mahita an'izay ataon'izay fany
Sady izy raha teo mitana ndraikitra ambony ka manana fifandraisana amin'olona maro. Fa naninona koa ary tsy natakatra an'izany hatramin'izay. Sa ve izany ilay nambaran'Andrivo teo hoe mila manana eksperiensa tsara aloha vao miroso amin'ny fanambadiana? Vola. Ohatran'ny tovariana be neno izany. Ka zao Rivo raha tsy fandaharana rozy ianao ny aminay Zefa dia tadio nefa fa Zefa anie ka olon'Andriamanitra ary tena mpivavaka koa. Eny manaiky an'izany ary voly. Nefa tsarovy ty teniko ty ny fakam-panahy mahery. Tsarovy fa hatramin'ny olona aza nge lazaina fa mpivavaka sy mpitondra fiangonana misy misarabaty mihitsy no io resaka io ihany. Tsy azo itikina zany ny olona ary vola. Fantatrao tsara angamba fa tsy hoe iray andro izy na hoe herinandro ny any fa amam-bolana. Eny mety herintaona mihitsy aza. Ka inona ary ny tokony ataoko ozy ianao ianao manko mba azo lazaina fa tena namana ihany ary ianao koa nanampy anay foana hatramin'izay ka tsy hanafenana. Tsotra ny teniko aminao vola. Maneke fotsiny ianao fa tsy zao ny antsoina hoe fandaharany. Maneke ianao fa tsy tokony amin'izao toerana misy anao zao kosa le izy. Tsy voaozina akory ianao ka ataony takany hoe mpiandry tanàna fotsiny. Maneke ianao fa diso fiantefa amin'ny fitiavanao vola. Rivo. Ka zaniko mila manaiky ianao. Tsy lava resaka aminao fa fakafakao tsara ny teny rehetra izay nomeko anao teo dia eritrereto tsara ihany koa. Fa zao no izy aleo angamba aloha ny andefa alina ny andro. Ny alina hony mitondra fisainana. Ka raha rapiso tohizana ny resaka raha mbola vonona heno na ianao zay fa dia velomanao ry vola. Marina raha tsy misy azy zay volany. Ny asako tia mitombo foana. Mba nanatena hoe afaka ray volana dia hody kanjo. Mbola iampy fito volana indray fifanarahana. Andriamanitra, tahibo ivadiko iny. Aza velana verery izy tompo. Aoka ianao ny tena mba hiaro azy foana. Fa mba asa so izay hafaly vola rehefa mihaona izay. Efa maromaro ihany koa reto karazana akanjo sy entana novidiako reto mba ho azy. Ndry nisy izay. Matoka anao Andriamanitra. Ianao ny hiaro sy hanampy azy. Tena babon-drivo ny foko. Resy ny tanteraka. Eny tsy afenina aloha fa anana ny daholo na endrika na bika na vola mankarena. Ary tena marina mihitsy koa ny teniny fa Zefa ve dia ahatra ny petratrero izany any atany lavitra any. Sady ohatra ny lasa adiny kokoa aza ny fisiny hoe vadiko marina mihitsy hoe mpivady tokoa ve dia anao fiainana ohatr'izao. Ekena hoe betsaka manao an'izany hoe misara toeran'izany saingy tsy mino kosa aloha hoe matandry tena izany izy ireny. Mpivavaka aza moa mbola tsy matohatra fakam-panako vao maika fa nitsipiditra am-piangonana. Tsy ahoako rangahy izany Rivo izao tia no hitako isan'andro. Sady efa matetika mihitsy koa izy matory aty amiko. Miala tsiny aminao ary Zefa. Efa voafindra tanteraka any amin'ny Rivo ny fitiavako manontolo. Tena marina mihitsy koa aloha ilay fitenin'ny Ntaolo hoe ny fitiavana hono toy ny zabora ka raha lavitry ny afo dia mandry. Sy ny hoe lavitry ny maso, lavitry ny fo.
Adiniko tanteraka ianao ankehitriny ry Zefa satria mba nanadino akoho. Nanariny akoho kely tamatrano ianao ka hirivo manjato mikarakara azy. Na dia vadiko azy ianao dia hirivo koa mba vadiko satria izy ny hitako foana sy tena akaiky ankehitriny. Tena mahomby kosa aloha no nitetika. Tsy misy manaiko ambaniny lasany kosa eto raha Zefa. Ela ve lasa direktera nefa samy mitombo fahaizan'izao ihany. Ambonin'izany koa dia avy ety amiko nge nahitany lahany io asy io e. Tsy manaiky azany kosa aloha ny ahy e. Ohatrany hoe tonga tesongona ny lafoana zany ny amiko. Amin'ny tokantrano landraindresy zany no hitako hoe azo hidirana manomboka eto. Any fa na dia tsy fantatro tsara aza fa tsy mety ny ataoko a. Dia miala tsiny a. Fa elazy Zefa be iny ve no lasa direkterako e. Amin'izay koa mbola eo ambony kokoa. Tsy misy manaiky an'izany eto e. Ny vadiny lahy koa nefa ty efa baboko tanteraka mihitsy ngery direktera Zefa e. Ohatra arotra misy telefônina maneno zany a. Ohatra ary tena Zefa ty a. Alolo ny raisina vatsy. Allô? Direktera Zefa. Manao narse? Tsy dia misy vaovao aty ka. Vola? Ohatrany tsy ao izy fa ohatrany hoe nisy olona nahakazy zay teo a. Zao ry se a. Amin'ny manamako an'ny se a no lazako vaovao momba ny vola. Se ihany koa moa efa nanafatra ihany hoe mba jerijereny mivadika iny. Eny e, dia narahako tsara mihitsy ny mombamomba azy ray manontolo. Narahako atsakany, narahako andavany. Ka zao e. Tsy hanafina amin'ny zavatra hitako afa dia ambarako amin'ny se le izy. Matetika vola vadiny se a mera tsy miasa foana ato. Ohatrany somary ohatran'ny mampagagana ihany le izy. Dia izay no mahatonga nanontany azy amin'ny farany hoe manakaiza ihany ianao ty e. Saingy nambarany fa hoe mandeha mitsabo tena nge hono izy ry se. Naninona? Eno a mandeha mitsabo tena izy. Ary dia manjary tonga matetika any an-tranonareo mihitsy any amin'izany. Satria atoka ahoana moa ny hamela azy rery ao nefa izy marary. Mba mila fanampiana ihany koa nefa izy. Kanefa dia malahelo any laza amin'se a. Fa rehefa mankany aminareo a dia tsy hitako any akory izy. Ary so zavatra zao nefa hitako nefa. Rehefa miera tsy miasa izy a dia na hoe mirava mpiasa dia misy olo zay a mitsena azy foana. Tena sahako aloha milaza fa sakaiza mihitsy olona io e. Satria fantatrako mifanoroka tao anaty fiara mihitsy ry zareo. Aza tonga dia mitomany ohatr'izany koa aloha se. Aza malahelo an'izany. Matoa milaza an'izany a dia te hamerina ny se indray fa vehivavy efa tarana Kiev iny. Mpamadika. Eno a. Fa zay aloha e. Lehilahy ny tena gazakivy amin'izany fa inona ry ty mitraka. Ny manova mety. Zay rehefa dia veloma.
Eny anao ny azoko atao rehetra ihany e. Fa hono rovina moa zany se mody. Inona? Mbola misy 5 volana? Eny tsy maninona zany fa aza maika mody zany aloha se. Aty ary tsy misy vady hitondrana fifalianako, inona ny disy aty e? Eno zay fa veloma ary. Vao maika tsara. Sahaza ny laza ery direktera zefa. Reny la tsara ngamba zay efa voanambarako tamin'ny laza izy. Reny zany le efa voanamboariny. Ary mino fa tsy maintsy hitady solony lahy. Am'izay tonga dia vady importation be no entany lafo ihany. Dia raha vao mahita an'izay koa vola, tonga dia hoe le riny tonga dia mpamitaka. Eny anamafy ny fitiavany akoho izy amin'izay satria marina daholo ny teniko taminy. Tena zany mihitsy fa mahery le selary rivo. Andriamanitra, mamindrafo aminy ianao, mamindrafo amin'ny vola, mamelà ny heliny ianao. Andriamanitra, atao matsapa ho fatotsony zareo. Aoka ianao nanokatra amin'ny masony. Efa mpifady tokoa izay. Ary efa nekeko teo anatrehanao iny. Esory atokatranonay ny tia volom-pandrafa. Mino tombo fayasy ianao. Mino fayasy ianao ary ampafantatra izay tokony atoko. Mampalelo aty ianao ry vola. Tsy maharitra afaka ampanahy akory. Dia izany toko ve nahatonga tsy anaiky nipetrahan'ny nify tao amin'ny tokantranonay. Tsy isanovany sitrapony. Tsy maintsy ilana fandiniana sy fanapa-kevitra an'izao sy toe-javatra izao ka. Mivavaka hoana foana ry vola. Tena manaiky tsara ngamba ianao zao ry vola fa tena marina daholo izay nataony zefa tany amin'izay tena nariny tanteraka mihitsy ianao. Aiza ve? Taratasy tsy misy, telefônina tsy misy, ary efa naresusondresaka mihitsy fa hoe tsy verina tsony nge hono izy. Okare zay rivoka. Kaoka amin'ny ahoana ka zavatra marina nambarako aminao. Ianao koa dia efa manenjy dresery. Fa avy aloha zany resaka izany ho any ka. Fa mikasika an'ilay alim-pandizana amin'ny sabotsy iza zany ny andro ny trano eto raha handetsika. Tsy misy olana ny amin'izany fa hidiana fotsiny ny trano dia vita zany. Hidiana fotsiny ahoana koa. Ka iza aminao ny hiditra eo tsy misy hiditra zany eo. Ary raha be fanahina ohatr' izany ianao fa zao andao aloha andeha hividy an'ilay akanjo entina amin'io fotoana itsika. Da hoary. Tonga eto Antananarivo any aty marina. Tonga eto Antaninrazana. So ihany aloha fa navelany teza hiveriny. Fa ratsy izany angamba dia mety mbola tavela mambolana tany ihany. Nefa koa moa na dia atao hoe tonga eto aza atao tsy hisy fifaliana mihitsy. Olana be mevosana no mitsena.
eto ny trano. Ary toa mangina be an'izany ao an-trano izany, sady tsy ahitana jiro mirehitra mihitsy. Dia sanatria hoe tsy ao sa efa matory sahady. Nefa nge so vao amin'ny 7 sasany alina. Andrasa aloha hoe jerena tsara. Tena tsisy olona mihitsy ato. Bidolo ny varavarana rehetra. Andriamanitra, dia tena marina tokoa ve ny nambaran'ny rivo rehetra hoe tsy mijanona ao an-trano izy fa miaraka amin'ny olona foana. Aleo voaina ny trano e. So ihany aloha fa manana lakile double an'ity trano ity. Aleo hoe jerena daholo ny efitra rehetra. Raha ny mety aloha dia aleo tsy arehitra mihitsy ny jiro so misy mahatazana ny ivelany any. Aleo ty lampy ihany aloha ny arehitra hijerena izay zava-misy ato. Fa dia lasaiza tokoa ary vola ry Andriamanitra amin'izao izao. Ary inona ambony fandriana reto? Akanjo voavony soloina. Izy koa ny sondry finitaitsikara. Ny vola angamo anefa mivoaka sikara. Dia inona koa reto? Tavoahanginy ranomanitra mbola tsy voapirina amin'ny fitoerany. Palitao sy kravaty. An'izy reto? Ohatrany tsy anahy reto. Mazava san'izao. Voabory fa ankehitriny fa marina avokoa ny zavatra rehetra nolazain'ny rivo tamiko. Nivadika tanteraka vola. Iny misaotra ny se aloha riva. Misaotra ny se fa tena namana tokoa se ary tsy manafina ny zavatra rehetra izay nisy. Andriamanitra, inona re nataoko e? Efa nakinika tamina tao aloha ny fiainanay kanefa dia izao ny fokany. Dia izao tokoa ve sitraka ao e? Dia efa naty izany asa dia manaiky Tompo, manaiky ny amin'izay rehetra ataonao. Ny zavatra inoako aloha dia tsy maintsy lasa namonjy lanonana ireny. Nefa aiza? Nzay fa misy mamomotra tsy potrety mihitsy aloha fa mila provo mifaingana tsara. Mino koa aloha fa tsy zavazava entanao tamin'ity toerana fiainako ity ry zareo e. Tsy ho azo ny an-tsaina mihitsy no fisian'olona ato. Aleo lohaka toerana tsara. Zao hitako tsara daholo tsy zavatra rehetra miseho eto. Hita eto marina an'io.
Tena reraka ilay sasandro malalaka. Sady efa tena tsy androko mihitsy izay nahatongavana taty an-trano. Makalo ndry aina tsara. Fa mbola iresakitsika. Asa tsory vola. Rena ngeny tena tsona hoe fiainany. Ny zefanao ve dia mahavita tahaka an'ireny ozy ianao? Tsy mahavita ohatr'ireny mihitsy raha izy zefa. Raha izy zao niaraka taminao tamin'iny dia noko fa tsy tany ianao. Fataiza? Tany am-piangonana. Ianao koa dia mbola miteny an'iny ihany. Zany ary izy efa hoe zefaka. Saingy izy hoe direktera fotsiny. Fa Rivo. Nahoana kia? Efa nilaza taminao nge za fa ianao zao nanolorako ny fitiavako e. Misaotra indrindra kia. Sady aleo aloha roako kely mihitsy samy malalaka izany. Ao ary. Ao ary. Mamy e? Mamy beko. Andriamanitra. Mamindrafo amiko. Tena tsy naposiko izao zavatra mitranga izao. Tsy matahotra n'Andriamanitra ray lariva. Elaza ny itikisako. Ivola izay voateo anaty an'Andriamanitra fa ho vatiko. Dia izao avy ny nataony. Andriamanitra ampio aho. Tsy ngery tatoany. Hitako ty Andriamanitra. Torohevitra tompo. Inona ataoko e? Rivo a. Nahoana kia? Aleo ve mba miresaka kely tsika mandra-patory e? Efa tena reraka ny ary voly. Ianao koa izany. Ka efa reraka ho aza. Tsy aleo ve rehefa mazava indray vao miresaka sika? Ka za tsy mandra an'izany rehefa mazava indray izany ka. Sady zava-dehibe nge ho any resako aminao e. Sady izao koa tsika mba misy fotoana dia mba miresaka. Tsy ka lazay ho aingana ary le izy fa inona ary tetoanao ty? Ao fa lazaiko sady za koa nge tsy mety mahita toro mihitsy Rivo e. Ka ianao tsy azoko mihitsiko. Ianao nge raha ohatra matoronao dia mahita toro fa misy izany tsy mahita toro zany. Ka za tsy mahita toro. Fantatiro io sigaraka eo andoam-pandrinanao io. Tsy ary Zao Rivo nahoana kia? Efa mambolana ho azy zao ny raha tsika roa. Ary efa mambolana koa ny tsy mifaneraserako tamin'izay efa vadiko tsony. Dia ahoana? Dia raha izao ny jerena izany dia azo lazaina fa efa ianao izany no tena vadiko. Sady efa koa nge Rivo efa tsy lanilany ny vavoniko tsony e. Dia rehefa nandinika ho azy dia tsy mety vera ohatra hoe atao ny fizarahanay. Dia rehefa vita izany dia atao ny raharantsika. Sa ahoana ny hevitrao? Inona koa nefa mamaika anao ny amin'izany nefa? Ka izao zavatra ataontsika izao ka. Inona ataontsika izany? Ka raha tsy maika ary ve tsika dia efa iray trano ohatr'izao sahady. Sady ianao efa aty amiko foana no mipetraka. Ny fiainantsika sy ianao ary efa azo lazaina hoe ohatry ny fiainan'olona mpivady mihitsiko. Ny olona sasany koa azy efa milaza mihitsy fa hoe tsika sy ianao no mpivady. Ka izany rikala ny atao hoe maka experience raha tsy fantatrao. Eo to lasam-borona be ho sady malalako e. Ka zao anie. Ka za nge efa niteny taminao fa reraka be ho za io dia izay mahatonga ohatry ny lasalasa saina izany. Te atory a? Zao ary miandro ny valitenonao fotsiny Zao ary aleo hita ny famindra ny zefa rehefa tonga izy. Fa rehefa hitako fa tsy miaraka tsononareo dia karakaraina izany ny raharantsika. Fa tsy ianao ihany kosa ve Rivo nilaza tamiko fa hijanona any an-dafy any izy dia ahoana indray ary? Ka aleo aloha nandrasana anatin'ny embolana dia hita eo natao e. Sao dia mba ho tara be amin'izany kosa tsika ary malalaka. Ka inona izany ny mahataran'izany vola? Araky ny teninao teo dia hoe efa toy ny fiainam-pivady mihitsy ny fiainantsika ka inona moa ny olana amin'izany? Ekeko hoe marina izany fa na dia izany kosa ary hafa ihany izany hoe fanambadiana ara-dalàna seken'ny fiarahamonina izany. Ka raha hoe iandro embolan'izany kosa aloha ka mety efa teraka angamba amin'izany. Aza mbola maniry an'izany kosa ianao ry vola? Tsy maniry an'izany tokoa Rivo kanefa dia izany no marina.
Efa mitoejaza zao azo 3 volana mahery kely ny kipoko. 3 volana mahery ahoana ary vola? Eno Bevoka ve ianao? Ka zaho mifinina indray. Vola sao dia ahoana ary zany? Da ahoana zany raha fantatry zefo zany? Ahoana ny ambarina amin'ny zefo amin'izany? Ka efa zany marina ko inona moa no ataony eo? Izay mahatonga na miteny aminao hoe atao haingana ho amin'ny fisarahanay. Fa zao rivo andao aloha tsika roa mba hiaraka karivotra kely any an-tokotany ka ohatry ny hafahafa be zany sady ohatry ny te handoha be zany. Ka maninona moa zany raha ianao rery makany? Andray za efa te hatory be mihitsy ka andao rivo ka inona ary ty andehana ianao mandefa efa avy eo manaraka amin'ny ianao koa tsy azoko mihitsy andana alohany. Eny ary etandreo moa anao tsy mandeha eo tsy azoko mihitsy zany raha vehivavy naomby tsara avokoa mitetika hatramin'izao zay ho toy an'izao no ohatra ny tena dinidiniana lalako. Zany hoe izy bevoka indray no ohatra ny tsy napoziko dia miala tsiny aminao aloha ny direktera zefa fa na dia tsy nanao ratsy tamiko ary lahy nefa ohatra n'izay niriko rehetra dia lasa ny lahy avokoa. Vola lasa vadiny lahy nefa lahy amin'io tsy endrika tsy bika. Sa zay bando mijoro tsara tahaka ny tono ny toko vadiny iny. Teo amin'ny asa indray zany nahita ny lahy ny ho asy io. Nefa nge fahaizantsika dia mitovy ihany nefa dia lahy zany lasa direkterako. Ohatra ny tsy mahataty an'izaho mihitsy aletsy nefa nge dia namanatso mifakafotsika debotera tsy maintsy manao an'ireny dia miala tsiny amin'ny lary zefa tsy tantoko leto zany ninonina nataon'ny lahy dia tena tsy tantoko ny zavatra misy lahy kosa ve ny lasa direktera sefiko tsy manaiky an'izany mihitsy sakaiza manody raha elahy rivo elahy tsy mahataty ary zako tsy mahazaka an'izao tsony zefa fa hoana mazava ty zay rehetrarehetra reko teo zay ka zao no izy bala ray sisa anatin'ity basy ty ka tiany amaranako ny tantara ny lahy tsisy manaiky fatra ny lazany kosa eto fa zao rehefa fakana ny toby basy tony vadika any amin'ny lahy mifapambasy rivo te sahany lahy ve lesy ahoana te vita ny lahy vitako amin'ny ahoana sady efa nalay ny lahy mivadiko saka za manody la rivo zavy lesy ny ambanambana ny lahy mitombo basy tony manisa telo lahy dia zay ny amin'ny lahy rivo isa tsy mety lesy zao rivo roa zanga tsy hoe amono ny lahy zefa fa otsao mikizakisana anao vola mikizakisana tsy vanonareo mikizakisana anao sao dia nondray any aminao ny rano mipitika tsy matahotra an'Andriamanitra miala ho ianao sa tsy ala rivo manisy ny telo mialanao teo ry vola tsy ala fampetratsarynareo miala ho ianao teo isa basiny roa rivo lesy zany tatazo ohatray vola ohatray fa tena vola ndray ve voativitra Andriamanitra ndekaiky ianao tsy valina rivo zefa tsy valina rivo namono olona ary zefa tsy matahotra an'Andriamanitra lahy dia vola misy ve vonoko sady efa sakaiza manody lahy mbola mamono olona ihany koa zefa fona vola zefa fona amin'ny lahy vola verena moe vola voaza moe ianao fa inarty tena maty ito ory zefa ao mahotsokotsony le fa sao dia mavelona ihany fona amin'ny lahy zena tsy olona siro rivo tena fona amin'ny lahy fona ary zefa fona mamelany eliko
ahoana zefa manao le tsirivo dia mbola namangy anaty amponja ihany ve le sela ataoko ana lesiny tsy hamangy alina satria namako ingelahy neny namako alana dia nitondrako mangidy aza na dia sakazako manoty tokoa aza saingy inona moa lesy iza sa zay olombelona Andriamanitra aza namela ny eloko lesy efa namela lahy lesy matotonga aty eny tena makasitraka lesy rezefa tena makasitraka tena tsy namposiko hoe mbola lehilahy indray namangy anaty amponja tahaka an'izao ve na ny fianakaviako ange rezefa mbola tsy nisy namangy anaty aty nefa dia elahy zay tena nipotehako ny fiainany lahy elahy zay tena nanaovako an'ity ratsy rehetra ity dia mbola lehilahy indray ve tonga aty amponja no mamangy anaty tahaka an'izao makasitraka lesy tena misaotra mifona eo anatrehan'ny lahy tena mifona tena mifona rezefa okalisa tena mamelany eliko hoe zay angambany azoko atao okalisa lasa mba lasa rivo moatao tonga aty dia efa namelany lahy ary efa ampy izay fotoana lava ny saintsaingo izay efa nadinika lalina dia efa namelany lahy tanteraka za mivelesy rezefa fa tilo ny sakafony lahy tena misaotra besaka rezefa zay ange efa ohatra ny nahazo ainy hatramin'izay nijanonako taty amponja taty tena niasa ny saiko nararo ny foko hoe fa inona loatra ary ty zavatra vitako hoe inona ny zavatra nataoko fa ankehitriny tena tsapako hoe maivana ary manomboketo rezefa iova ny fiainako iova ny fijeriko izay ny tena antony atongavako aty rivo ny ampitodika lasy ampiverina le fitiavana voalohany indrindra ny mba ahafahalala mandray an'le famonjena izay fanomeny Jesosy Kristy tompo antsika hibebahany lasy ifona ny laminy fa tsy mety ny zavatra natao ny lahy rehetra marina lesy hoe tsisy olombelona tsy diso izany fa izay maiky ny fahotany izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy ihany no mahazo famindrapo mino fa tsy hanameloka ny lazany ny tompo ary mbola varavarana misokatra ho an'lahy zao satria mbola tsy tary lahy Sakaiza dia penny Andrianony Ajamamy andreanisanao ny feony valy finaritra ary daly mandrindra sy manatontosa Oliva Zo rakotony iriny misahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambely Mazafy